Vehivavy iray 20 taona monina ao Tanambe maniry soa commune Ankilimalinika district Toliara faharoa no nisy namono ny aliny alakamisy foha zoma lasa teo iny ka nipitsipitsony mahakasika an'izay nifakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa neto isan'andro tsy ampindrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba honina mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity andro androany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny resaka tsy fanipahalimana no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto any Mandritsara lehilahy iray tratra nangalatra bengy nampandoavy ny fiarahamonina efatretsy ariary tamin'iny herinandro iny tany Andingoza Antanandava distriktan'ny Mandritsara mo no niseho ity trangana fangalarana bengy ity raha nieritreritra ity ranamana ity fa ahazo bengy matavy izay hanaovana fety amin'ny 24 jona izao nefa dia zavadoza no nahazo azy satria nampandoavy ny fokon'olona izay lamandy efatretsy ariary izay tratra ambodiomby indray iza no tsy mahalala mbola namirana ny fisolokina fanao indray izy na dia efa ny ambany lanitra iray manontolo aza no mahalala azy tao anaty taxi be 138 izy no mitaky fameram-bola amina resevera kanefa sarandalana madinika be no nomeny nisy tamin'ireo mpandeha no saika hikasy tanana azy mihitsiny amin'izay asa ratsin'izay niditra antsehatra vetrany ny polisy ny compagnie urbaine de circulation rehefa nahita ny korontana natao famitorana teny amin'ny komissaria centrale izy ary natolotra ny fampanoavana noho izany dia efa miseho amin'ny endriny rehetra ny resaka fisolokina amin'izao fotoana izao na any anaty taxi be aza dia efa misy ireo olona izay manana saina amin'izay tia manao fisolokina isan-karazany izay trano may indray nanomboka tamin'ny 120 alina ka hatramin'ny diva maraina dia mbola nitatra ny afo efa tonga tany an-toerana ny mpamonjy voina may ny fiara simba avokoa ny entana rehetra araky ny fanadihadiana natao dia tsy fantatra mazava izay tena antony nahatonga ity haitrano ity hoy irem-ponina manodidina eny teny Anosibe vavahady mangamo no niseho ity tranga ity olona efatra indray no miaramaty voahitsaky ny camion nisy loza mahatsiravina tamin'iny RN7 iny ankaiky ny Ambalakely distriktan'ny Lalangina ny maraina tamin'iny andro ny omaly iny mpitondra varambo miisa efatra maty teo no eo voahosy voatsindry ny camion potika tsy nisy noraisina izy efatra ireo voalaza fa tsy nahazo ilay hisatra ilay camion ka nivadika tany ivelan'ny lalana teny an-toerana ireo mpitandro ny filaminana nijery ny zavamisy manoloana an'ity loza ity resaka tsy fandriam-pahalemana indray nipoaka be ny basy teny Analamahitsy ankaiky ny sampanana makany nanisana tamin'ny andro ny omaly tokony ho tamin'ny 12 sasany tany hoany raha nihita sy reny manodidina dia nisy madama iray izay nitondra poketra tampoka teo nisy anito tovolahy ito nandroba ilay poketra sady nanao tongotra ankatoka avy hatrany nirosotra ny olona tena soa ihany fa nisy ny polisy avy amin'ny CSP 8 Analamahitsy tsy manao fanamina nandalo na heno ny antso sy ny fokon'olona teny an-toerana nanenjika ilay mpanendaka sady nanao tifidanitra ireo polisy ireo vandany voa naheno an'izany natsipin'ilay tovolahy ilay poketra ny lavolefina ny tena ny taorian'izay faly daholo ny olona fa hay feny polisy ny tanàna hoy zareo tavaverana amin'ny tompony kosa ny poketra taorian'izay fanjevona izay lehilahy iray izay 20 taona indray no nisandoka ho mpitandro ny filaminana ary nosamborin'ny polisy teny Ankatso nitaraina ny mponina fa misy lehilahy iray izay mitonona ho mpitandro ny filaminana mandrahona olona no sady mitaky vola ka nirotsaka antsehatra vetrany ny polisy pirenena nijery izany rehefa nanontaniana ity lehilahy ity dia nitonona ho mpitandro ny filaminana ary nampiseho karatra milaza fa manamarina izany taoriany fanadihadiana nataon'ny polisy nefa dia fantatra fa tsy mpitandro ny filaminana izy ka nosamborana vetrany ary nentina teny amin'ny birao nanokafana famitorana
nampidirana amponjavonjo maika ka teny an-tanimora ity mpisandoka ity ny asabotsy lasa teo iny taorian'izay natratrarana azy izay ka noho izany mailmailo an-trano ry zareo fa ny ratsy sy kely lalana ary miseho amin'ny endriny rehetra ity resaka fisolokiana ity amin'izao fotoana izao ka aleo mitandrina sao dia tratran'izay resaka fisolokiana isan-karazany izay ny fiainana raha teo moa efa sarotra ka misy ireo andian'olona manararaotra an'izay fahasahiranan'olona izay ka misandoka andraikitra isan-karazany izay eo amin'ny resaka zava-mahadomelona indray rongony 4 gony milanja 27 kilograma no sarin'ny zandary sy zandarina ala nandritra ny fisafona kizo nataon'ireo zandary miasa ao amin'ny poste fixe Ambody Manary no natratrarana rongony maromaro ny andron'ny alahady 20 Jona 2024 lasa teo iny tao Ambody Manary antso izay araky ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana trany midika izany fa tena manao ezaka rehetra ny mpitandron'ny finaminana mba hamongotra an'ireo tambazotra izay mpisera sy mpamokatra rongony isan-karazany etsiroa ireo lehilahy roa nitazona sy nivarotra rongony voasambotr'ny polisy tao amin'ny fokotany ikely lalina tao Vatomandry tao ny 20 Jona 2024 lasa teo moa ireto tovolahy ireto no tratra ny mpitandron'ny finaminana tany an-toerana izay eo miresaka fanafiana amin'ny tampiadina indray no tafian'ny Jolay mitondra basy sy sabatra ny toerana misy ireo mpanao seminira tao Analamasoava Analamolotra tamin'iny andron'ny alahady iny tokony ho tamin'ny 2 ora maraina tandroany tamin'ny fotoana tsy natao ireto farany no nitranga ny fanafiana naratra ilay mompera izay mpitambola nisy vola lasa ihany koa tao anatin'izay fanafiana izay nisy tamin'ireo Jolay no mbola nangataka ny fanalahidiny fiara saingy no taominy namany nandeha midika izany fa tena mahazo vahana ihany koa ny asa ratsy amin'izao fotoana izao indrindra ny eo amin'izay resaka fanafiana amin'ny tampiadina isan-karazany izay lehilahy iray indray hita faty tao am-pasimandroatra Marogona tamin'ny andron'ny 13 Jona 2024 lasa teo iny rehefa natao ny fizahana dia fantatra fa efa ho 5 andro anoany no maty io olona io ary ho ahina ho nintsy no namono azy efa eo am-pilatanan'ny fianakaviana ny razana amin'izao fotoana izao vehivavy iray sy 20 taona indray monina tao Tanambe Manirisoa komina Ankilimaliniky distrikany Toliara faharoa no nisy namono ny aliny alakamisy foazoma lasa teo iny olona tsy salamasaina izy io tsy hita popoka ny alakamisy ary efa nokarony ka ny ampitson'io efa tolakandro no nitsirara teny akaiky ny fasana ny vatamangatsikana nataon'ireo olon-dratsy tao anaty gony ny vatamangatsikana ity vehivavy izay voalaza fa maty ity lasan'izy ireo ny masony roa tany amin'ny toeran-kafa izy no nivonoina ary napetraka teny am-pasana izay midika izay fa tena mbola manano sarotra izay resaka fifehezana ny fandriampahalemana izay any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny amin'izao fotoana izao indrindra fa ny fiadina amin'ireo mpakan-kery sy mpamon'olona any an-toerana any dia hita fa mbola mirongatra ihany izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa